Mandritra ity herinandro ity no anarahinao indray eto amin'ny Radio Plus 100.2 FM ny tantara mitohy mitondra ny lohateny hoe no idada sinengy fizarana voalohany. Diampeny diary asana fanala. Ireo nanome aina ny tantara Romy Arimanana, diary asana fanala Priskara Koto Arimanana, miaraka tamin'ny santatra lantony riny aina sy ravaka Antsaniona. Nandre feosinana totosa Iazarandry. Mbola tratralina indray zany ka. Ny olona nandrasaka tany koa ny tena nahatratra rivana ohatr' zao e. Aiza vera ngaka efa ho adiny 3 taoriana natongavako teny izay le olona vao tonga. Dia tsy maintsy azy memeny nato indray zany, indrindra famondramanana. Aleo tonga dia hiditra. Ndry, ary anga mbola tsy tonga ato Ramanana. Mbola tsisy fiarana eto amin'ny garazy eto zany e. Ie. Mety mbola tsy tonga kosa angamba izy ka. Eto tokotany raha mbola tsisy diana fiara koroko. Ary aleo mandondona fa tsy sady efa maika hodiko. Fa mbola taiza ianao Rabary a? Maninona izao vao tonga? Ka tsy zany re madama fa mbola anakaiza nareo Rabary a? Ha? Ramanana, aina efa tonga ato? Ny fanontaniako le ty valiana fa tsy zany indray nametrahany la fanontaniana eto a. Ka tsy zany le Ramanana fa mbola ny raha madama nandeha nanatra zavatra teny amin'ny fitsoana fiarany ahy. Nefa le olona naterako an'lizy mbola tsy tonga tao akory. Dia tsy maintsy voatery ny andry azy teo aloha. Ka na zany kosa sa ve Rabary dia hariva be tak'izao ianao vao tonga aty a? Mety mbola nilozanao nanita-dalana indray angamba? Tsy zany kosa madama. Tsy zany fa teny efa tara be mihitsy any le olona vao tonga tao e. Za zany eka efa mba nezaka nandeha mafy ihany. Lalana moa somary lavitra dia tsy maintsy tara ihany ako. Dia very lafaketrona mihitsy zany izay mivadoka manakipeson'olona amin'izay lainga marivo tototra any. Tenena fotsiny lesy rehefa tsy hanao tsony Rabary a. Be da be ny olona te hiasa. Ary aiza zao le karazana saiko ny diovony laka. Ka efa teo ampanaovana azy mihitsy any Ramanana ny raha matamy. Nieritreritra hoe rehefa vanto izako nefa ny kanjo moa za taraiky taniniko. Tsy misy an'izany Rabary fa ianao mihitsy nefa tsy te hiasa tsony a. Mba eritrereto anie hoe tamin'ny firy ianao nirahako dia izao alina be izao ianao vao mikadina eto e. Tena miala tsiny re madama Ramse a. Tena tsy fanahiniko anio ale izy. Ela be zany e. Tsy maintsy dioviny lalo io garazy io dia izao. Misy vahiny manakaja ho avy mantsy hoe rapitso maraina ka tsy tiako raha hitan'io garazy mikorotana be io. Rehefa vita mihitsy zay la vao mahazo mody. Andray kosa Ramanana. Andro efa hariva be zao ve dia mbola nadio an'io ndray kosa e. Za anie mbola lavitra mody. Aleo fa tonga maraina be rapitso e. Dia tsy maintsy ataoko. Alina be kosa raha hoe mbola anao an'io ndray ako. Ka ny adalany lala ty ny te hijanona hariva be any amin'izay alehan'ny lany a. Sady tsy misy hoe rapitso maraina zany la manao an'io fa zao. Ny fantatra dia tsy maintsy vita ny landro any io. Tsy ela indray no andeha hanala barakana amin'ny vahiny ko tonga rapitso eo. Eny ary Ramanana. Aleo fa andeha hanao an'io zany aloako. Dia angamba tsy tafandalo eto aminareo mivady tsony fa tonga dia mandeha rehefa vita fa velome. Dia tandremo ataon'ny lazara fa vita eo indray io a. Ataovy madio tsara. Oay, ary zao a, saika adiniko, tsy maintsy tonga maraina be eo la rapitso fa mbola haka an'le fiararia amin'ny garazy ery. Simba teny an-dalana mantsy le fiarako androany ka tsy maintsy najaniko tany aloha. Dia la zany makazo vao maraina. Mazava? Mazava e, zay va lasa? Ramanana, ary maninona tokoa raha lefa mody aloha izy e. Izy zany efa nilasa fa ho avy vao maraina eo koinona moa. Mbola lavitra anie ny trano misy an'zareo e. Tsy misy an'izany raha matoa. Amiko rehefa miasa dia miasa e. Tsy misy manambitamby zany. Inona koa ny raha raiko an'izay trano ny alavitra any. Ny fantatra fotsiny dia hoe vita ny zavatra saiko ataony vao mandeha izy. Ay, ianao koa ve moa olatra kisoko amin'izany eo e. Ary andao koa hiditra amin'izay ka.
Aiza foana ary ty rabariny mbola tsy miditra trano ihany hatramin'izao. Sa ve tradralina tany Andriamanana tany indray e? Nefa na dia izany aza ve dia tsy mbola tokony ho tonga ihany amin'izao ora izao. Neny a, mbola tsy tonga foana nga data? Ay, ianao mbola tsy matory foana? Mbola tsy tonga re izy a. Sa koa reto mba lasa saina hoe mba hay sary izy. Zany ve? Ohatrany tsy fanao ny dada mihitsy le mody alina be ohatr'izao ka? Mety mbola nisy zavatra nataony ngamba retsy a. Sainy mety na alina be azy ohatran'izao. Fa hono marina ho ary vero. Ahoana ary neny? Mba manahoana tokoa moa izao ny fianarandriko ty e. Mba mandeha tsara ihany sa manao ahoana? Eny e, ny fianarana aloha hatreto mbola mandeha tsara ihany ka. Tsy dia misy olana loatra fa mampiasa saina kely afotsiny izao dia ny hoe ahoana retsy? Inona tokoa moa izany ny zavatra ataoko eo rehefa vita eo ny baka? Dry, fa ny zavatra ho ataondry ahoana koa? Ka ny momba ny fianarako ka. Mety mbola noho ihany ve za sa hijanona amin'izay? Fa ndry verivery adaladala. Fa hijanona hianatra ahoana koa? Sa efa tsy mazotontsoniny amin'ny fianarana koa tindry? Tsy izany rery neny a. Hianatra ve moa dia tsy ampazoto e? Gaga ndry amatsiko. Fa ny amin'ilay hoentomanana angely lazaiko amin'izany e. Tsy ho moramora mihitsy manko ny vola lany raha handeha ho any amin'ny oniversite a. Tsika ary jereo izao fefa sahirana beko. Vero a. Nasahirana ary netsika mbola tsy niteny mihitsy izay hoe tsy ho vita intsony ny fianaranao e. Ary tsy nieritreritra ihany koa izay mivady hoe hanajananao amin'ny fianarana izany. Eny fa na dia mety hoe mbola sarotra tokoa araka ny teninao ary. Aza mbola mieritreritra an'izany aloha ianao e. Mbola vonona foana izay ny hanampy anao amin'ny fianarana. Hanao izay hatafitanao ny tanjonay e. Ka tsy izany angery neny fa mba lasa ihany ny saiko hoe na ny toerana hipetrahako any Antananarivo ary ange mbola tsy fantatra e. Tsika tsy mba hoe manana havana na fianakaviana mipetraka any akory? Aza mieritreritra an'izany ho alondry. Atao fotsiny izay azahoana an'io baka io. Hazo? Eny. Way, ary ohatrany misy mandondony izany a. Mety data angamba izany fa aleo tonga dia izany hitsangana moa azy e. Dada, fa toa hariva be ianao vao tonga? Avelo aloha za hiditra ary vero a. Any an-trano miresaka. Fa mbola taiza ianao rabary a. Toa alipody ohatran'inona. Izay sy neny teto efa nitataina be mihitsy hoe mbola nakaiza ihany ary ianao. Fa inona koa nefa ny tokony hampitaitaina anareo mianaka amin'izany e? Hodry, ka ahoana kosa moa rabary ny tsy taintaina? Izay tsy mahalala izay zavatra mahazo anao any. Iza moa mahita raha nisy nanao ratsy tany an-dalana tany ianao na nisy nanentaka ohatra? Aza dia miteniteny foana koa ry lalao a. Iza koa zao nanentaka io ka? Ka iza moa ny mahalala an'izany e? Ety amintsika ety izao efa tsy azo antoka intsony ny fandriampahalemana e. Fa mbola taiza marina aloha ianao e. Ka tsy izany ndrery izy mianaka fa mbola nampanaovin-draha manana zavatra be dia be any atao e. Alina be ilay izy vao vita dia izay vao nalefa ny lody. Fa naninona kosa nefa raha pitsy izany vao natao ka? Aiza ve dia andro efa alina be ohatran'izao vao tonga? Ka raha manana ve anaika an'izany eo e. Efa nilazako azy mihitsy izany saingy izy vahiny ho avy ny ao amin'ny eo raha pitsy ka tsy tianao tratra ao io karazy maloto be io. Tena izany aza very dada dia tsy mba tsinjoviny akory ny fodiany dada ty lavitra be aty a. Ianao ve anaka vahiny amin'ny toetran-draha manana? Tsy misy irarain'izay tranonao alavitra fa mifatany a vita ny asany. Arono marina ho a. Mba ahoana ihany tokoa moa ilay karaha manao niaraka tamin'ny raha manana tany Antananarivo iny. Tsy efa tokony mba fotoana hanomezany an'izay kosa ve? Toa tsy haingo intsony manko ny tohiny. Eny e, raha ny tokony ho izy aloha dia tokony efa naloha mihitsy iny. Saingy mbola tsy namme moa izy ka atao ahoana ary. Ny taky azy an'izany koa tena manahirana beko. Ny toetran-draha manana efa iny fantatrao iny ihany. Fa manahirana ahoana koa e? Vidika tsy amboanao ny alainaoko. Sady taoko nisy fifanarana mazava mihitsy tamin'iny. Ao, ty aloha sakafo ny dada e. Misaotra vero a. Angazo za hihinana ny dia akory. Hodry? Ohatry ny efa mihidy izany iny efa voniko ry lalao e. Hoany ndre rabara ny sakafo a. Sa efa nihinana tany amin'ny raha manana ianao?
Mbola tsy nina zany efa tsapako efa fenifeny be zany fotsiny vavoniko. Aleo sarina fotsiny efa rehefa mifoara alina dia hoaniko ihany io tiry very fonosy dia mba ataovy mafana tsara fotsiny. Rehefa mahatsiaro alina dia mihinana azy ihany. Dia tsy hinana na dia kely fotsiny aza ve dady? Mbola tsy hinana aho tonga angamba dia andeha atoroka. Sady mbola tsy raitsy fo maraina be koa izao raha pitso maraina. Otry, fa hoaiza vao maraina indray ianao? Fa nisy fahasimbany tany an-dalana tany daholo ny fiarandramana androany dia najanony tany amin'ny garazy tany. Zaho zao tsy maintsy irany andeaka an'izany vao marainako. Tena tsy rariny tsony kosa raha-bary ny ataon-dramanana ka. Mba marina efa alina be ohatran'izao ianao vao avela mody dia mbola mifiry maraina koa dia asainy makany indray. Ka atahoana mory lalao vehivizay mibaiko dia tsy maintsy atao tsy maintsy manaraka ny zela zay raha mbola te handray karama koa. Ary maninona ry dada raha mitady asa hafa? Ny karaman'ny dada ao amin'ny ramanana amin'izany efa sady kely fotsiny mbola manararoatra manabota ny dada ihany izy. Ka aiza raha ozy ianao ry very nahita asa hafa eo raha nahita veza tsy efa ela niala tao amin'ny tao. Io aloha ny misy dia tsy maintsy fihinana mafy na mora. Sady amin'izao koa ny anaka tsy mora zany mitady asa zany. Dia andeha vao maraina indray zany ianao raha pitso. Tsy maintsy mandeha maraina koa. Fa ndry ary inona koa aloha tia mahatonga anao milangilana tsekitseky ty zany ohatrany tsy mahazoaina mihitsy ny fahitako anao zany rahalalao fa misy inona? Ka zany indray raha-bary fa nianjera ho aho tamin'ny atoandro teo dia ohatra misy marary be zany eo amin'ny valahako tena tsy mampahazo aina mihitsy. Fa nianjera ahoana angatsy nijery lalana sana ninona? Nitondra lamba mavesatra be nge izay tamin'ny atoandro ry dady dia tamin'izy efa akaiky tonga taty an-trano vao nianjera niaraka tamin'ilay lamba vakatra amin'ilay koveta mihitsy nge. Zany ve? Ka efa nentina tany amin'ny mpanotra zany? Ka izy ara ne tsy mety hoentina any. Ka ilay izy ne tsy manindra ny raha-bary sao alin'izao fotsiny ilay izy vao mieniko somary marary amin'ny valahako ato. Ka tokony nanantona mpanotra ihany ianao na izany aza ry lalao tsy fantatrao ny izay zavatra makarary ianao any amin'ny valahanao any. Izay nge ho alina zaiko anazy sady nitotona teo amin'ny valahany mihitsy ry dada ilay koveta feno lamba navesatra loatra angamba dia tsy zakany intsony. Fa mba taiza koa moa ianao ry very tamin'izany fotoana izany tsy mba nanampy azy akory? Zara nitondra n'ilay lamba afako sady mbola nanahan'ilay lamba dia tsy afaka antsihina azy. Mandehana mihitsy aloha nareo mianaka mandeha makany amin'ny mpanotra raha pitso maraina ka dia aza mbola manao raha mihitsy aloha ianao ry lalao raha pitso so dia manino ianao ka hanahirana anay eo sady very raha teo koa moa raha pitso tsy mianatra. Raha-bary mpahory kely anie aloha eto amin'ny valahako eto fa tena ohatra ny eniko marary anie izany. Hitanao zany zao ilay izy vao mihetsika mandana angery very mba maka menaka hanoraka azo vetivety raha pitso maraina nareo mianaka tsy maintsy mandeha makany am-panotra. Nanao ahoana ry izay lalao any tena mbola tsy salama mihitsy izay nilozako tamin'ny maraina izay ka tena miasa be mihitsy zany isaiko angamba hody mihitsy androany ka hijery azy mianaka tena tsy mandry mihitsy ny saiko raha mbola hijanona eto akory moa ny agagako raha nahita fa mangana be mivalahany lalao omaly aliny izy aza motsy natoro mihitsy fa nitaraina ho marary foana parain'ny andro tena tsy maintsy miteny azy mivady any dia angataka hodika. Fa inona indray ity tia malasamborona ny lahy ty fa tsy niasa natao jereny raha mbola misy zavatra vita ny lahy mihitsy hatramin'ny maraina ka tsy zany re raha manana fa somary manana olana kely any io dia izay mahatonga tsy ao tsara mihitsy. Fa olana inona indray zao zany ka sa resa-bola indray? Tsy salama re mivadiko raha manana nianjery izy omaly dia nisy zavatra voadona hono tamin'ny valahany tao tena mbola naharary be mihitsy any izay nilozako tamin'ny maraina izay ka inona mahalasa saina lahy amin'izany nga izy tsy efa nasaina nakany amin'ny dokotera ka tany amin'ny mpanotra zao nasiako nalihaniko mbola iza vao ahita dokotera sady na vola entina amin'izany koa nge raha manana tsy misy ka ary zany izy hoe efa nakany amin'ny mpanotrako inona tsony zany mampiasa saina ny lahy amin'izany ka tsy haiko rehefa tsy mandro mihitsy ny saiko raha manana
raha mba mety re dia aleo aloha mba andeha hody eny fa na dia hoe hijery azy mianaka fotsiny ary fa andeha hody ahoana alitya tena sahirana be mihitsy ana izy mianaka ao fa tsy tanylanga io asam-bola be da be io ka io zaridaina rehetra io zao dia mbola lehilahy daholo ny manadio sy manamboatra an'io androany tontolo ka andeha hody ahoana ka mba efa nilazaiko anao kosa anie raha manana hoe tsy salama ny vadiko ay tsy mety amin'izany ny asa le ty tsy azo atao an'izany sady ngamo zanakelahy tsy efa mikarakara azy ao ka inona indray mbola andehanany lany ka inona raha ozy ianao vitaniza azy iny aleo aloha raha manana mandeha hody mba mariny aleo fa rapitso tsy maintsy fitaiko daholo reo tena tsy havita ninninina mihitsy raha mbola tsy mahita azy mianaka ka manahirana lesy zany aleo aloha tsoko marianina dia nareo no miresaka an'izany asa raha anaiky an'izany izy aloha sady ty efa tamin'ity koa izy aingana ianao raha matoa fa misy inony ary nga mbola tsy vita ihany ty zaridainy ty hatramin'izao ka angataka hody hono rabary tsy salama ho no vadiny dia andeha hijery an'izany izy tsy salama fa nanina vadinao rabary ka tsy zany re madame marianina fa nitondra zavatra navesatra be izy omaly navesatra loatra le izy dia zany natonga azy nianjera zay arane ka tsy nahatory mihitsy aly le zany ve nitaraina ho marary foana izy parainy andro dia zay mihitsy angeny somary nahatara kely andro amin'ny maraina io tena loza kosa ny nahazo amin'ny vadinao zany rabariko dia efa any amin'ny hopitaly zany izy zao ka mpanotra hono nitondrany azy mpanotra fa maninona raha noentina tany amin'ny dokotery ka mbola sarotra be zany ry madame marianina zay anio ka tsy mba manana tahiry kely akory re hitondrana azy ihany ka andeha hody hijery azy any an-trano zany ianao dia ahoana ny asa ie ny asa indray mametoky anareo mivady fa tsy maintsy vitako reo raha pitso marainy sady efa mba vitako daholo koa ny asa sasany ny fanamboarana n'ity zaridainy ity sisa ny tena ataoko ka zao ary atao be aloha izay vitanao dia raha toandro ianao mandeha aiza kosa dia zao vo am'firy zao ianao dia andeha hody sahady fa maninona nefa rehefa tena vita mihitsy ireo voasaina mody ihany izy na rehefa tolatolakandro iny manjary manimba ny asany e zany aleo re izy hody raha manana amonjo ny vadiny ene izy zany vadiny efa hoe tsy salama zaniko ka le asa raha matoty lasa miangona be mbola be dehibe ne ho any asa tokony ataony aho tsy maninona ho azy zany rehefa makaty indray izy dia ataony zany rabary raha toandro ianao mandeha ie misaotra betsaka madama tsy manino zany dia zao koa rery izy mivady raha mba tsy mampaninana anareo dia mba ome vola kely ihany aloha mba hividianako fanafody tena tsy misy mihitsy manko ao an-trano amin'izao zay indray re sabola mbola tsy andro faraisaka raha manely ty zao ka mba avonsa kely fotsiny aniny angatahako raha manany zay mba azonareo omena fotsiny ka ataovy ary aloha io dia mandalova ao an-trano rehefa andeha ianao zay va lasy zay rabary tandremy fa mbola tsy maintsy araka amiko any andrenivohitra indray lahy amin'ny herinandro tonga dia alaminy daholo zay ataon'la rehetra fa tsy rehefa andeha indray tsika vo anahirana eo zay fa lasa eny are masotonareo tena tsy makasitraka novidiko mihitsy raha indramanana iny ka atahoana moa ary mba nagaga koa natonga madame mariana ho lasa tsotra be tampotampoka teo ka hatramin'izay nefa ho lakizitombelona sy tsy azo ifampiresahana mihitsy ao anefa izy tohatra lasa malefaka be zany fa ahoana ary asa kosa amin'le hoe lalao marary dia izay mahatonga anazy ana ohatran'iny aleoloha vitavitany ange ndreto fa arina mandinika an'izany eto fotsiny sady maika hamonjy azy mianaka koa renareo teo no idada sy neny tantara mitoy no soratan'ny diary asina fanala no idada sy neny fizarana voalohany ireo nanome aina ny tantara Romy Arimanana diary asina fanala Friskara Goto Arimanana miaraka tamin'ny santatra lantoniriny aina sy ravaka antsaniony nandre fiosinana totosa ia tsarandry